Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Misy zavatra mifanohitra ve ao anatin'ny baiboly? Izy indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha misy ny zavatra izay tena itsikerahan'ireo olona tsy mino an'Andriamanitra ny finoana kristianina dia io baiboly io. Ary tsy mahagaga izany satria ny baiboly ny boky izay anorenantsika ny finoantsika an'Andriamanitra. Ka ny olona rehefa ohatra ka mizongozona amin'ny finoany ny fahefan'ny baiboly sy ny fahamarinan'ny baiboly dia mazava ho azy fa tsy maintsy mizongozona ihany koa izy amin'ny finoany an'Andriamanitra. Dia be mihitsy ny tsikera izay ataon'ny olona mahakasika an'io baiboly io, ary mbola izy vidéo maromaro izay iresahantsika mahakasika an'izany, fa androany aloha dia ifantoka fotsiny ny amin'ny hoe lazain'ny olona fa misy zavatra mifanohitra ao. Ary ny filazana hoe misy zavatra mifanohitra ao dia midika zany fa tsy marina ny baiboly, satria na ny hevitra ao anatiny aza dia mifanipaka. Ka tsy azo antoka zany ny fahamarinany amin'izay fotoana izay. Ary be dia be mihitsy no andala Soratra Masina izay horesahantsika amin'ity vidéo ity amin'ireo le hoe antony ilazan'ny olona an'izany, satria fa maromaro ihany koa ny afatra miafina voaraikitra ato amin'ity pejy ity mahakasika azy io. Eto am-piandohana aloha ry havana dia tena teny amintsika fa tsy marina izany. Tsisy zavatra mifanohitra izany ao anatin'ny baiboly. Ny zavatra mety hoe tsy mitovy dia misy, fa ny mifanohitra tsy misy izany. Ny antony mahatonga ny olona milaza fa misy zavatra mifanohitra ao dia tena hoe tsy fahalalana ny Soratra Masina, tsy fianarana tenin'Andriamanitra, tsy fahaizana teolojia no mahatonga ny olona miteny an'izany. Ary ny mampalahelo aza dia izao hoe misy olona mandany taona maro mihitsy, maro be maneran-tany hatramin'izay ka hatramin'izao, nianatra an'izany atao hoe Soratra Masina izany, mijery tsirairay avy hatramin'ny andiny, ny boky, ny chapitra sy ny rehetra anatin'io baiboly io, fa tsy tonga amin'izany hoe filazana hoe misy zavatra mifanohitra izany ao. Fa ny olona izay ohatrany hoe tsy tena mamaky an'io baiboly io akory, fa mijerijery kely an'io fotsiny, na mahalalala kely ny zavatra momba an'izy io, na namaky kely an'izy io 2 andro 3 andro dia tonga dia efa miteny sady manao hoe misy zavatra mifanohitra ao anatin'io. Ohatrany tehiteny izy manao hoe nareo tena adala mihitsy, efa firy taona nareo zany nandinika tsy nety nahita mihitsy, fa izaho vao 2 volana vao tapa-bolana dia hitako daholo amin'izay tsy mampety an'io baiboly io. Ka tena mila fanetretentsika fa ny zavatra tsy haitsy azo epitapitahanao sy ny fitenin'ny malagasy. Raha mbola tsy hainao, raha mbola tsy voafianao ilay baiboly dia aza mbola tsikeraina aloha, satria misy olona be dia be nianatra tao izay tsy nahita an'izany akory. Ohatra fotsiny zao anankiray, ny antony mahatonga ny olona miteny dia satria le hoe ny tsy fahaizana mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny contexte. Ohatra, any amin'ny Genesis 5:1 zao dia misy teny manao hoe nanen'Andriamanitra. Nanenina izy tamin'ny nanamboarany ny olombelona, voasoratra mazava tsara zany. Kanefa any amin'ny Nomery 7:20 indray, 7:20 dia misy teny indray manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Zany hoe eo indray zany dia misy hoe Andriamanitra dia tsy mba hanenina, nefa ary amin'ny Genesis dia milaza hoe Andriamanitra dia nanenina. Ohatrany hoe raha raisina maikamaika dia tena hoe zavatra contradictoire, mifanohitra mihitsy zany zavatra zany. Nefa rehefa jerevanao ny contexte an'ireo teny anankiroa dia tsy mitombona mihitsy hoe mifanohitra, fa zavatra samihafa mihitsy na dia teny anankiray ihany izany ampiasaina. Satria any amin'ny Genesis dia hoe nanao olona izy, kanefa dia niaratsy ny olona, niala taminy dia nalahelo izy. Diso fanantenana tamin'ny zavatra nataon'ny olombelona izy dia nanenina izy. Io zany le ohatrany hoe takizay ohatran'izay zany le fahazahoantsika azy. Fa ny any amin'ny Nomery indray dia resaka fanozonana sy fitahinana ao, ary i Balama sy Balaka no tantara voaresaka ao. Dia i Balama zany nasiany Balaka hoe hozony reto Israely reto, kanefa rehefa nanozona izy dia fitahina foana ny voateniny. Dia avotra hoe fa manina ianao tsy mety manozona andreo mihitsy, dia nambara manao hoe ka satria efa fitahina no nomen'Andriamanitra andreo izy, ary Andriamanitra izy dia tsy mba ohatrantsika olombelona ka hoe andainga, na ohatrantsika olombelona dia hoe anenina, fa rehefa niteny izy dia tanterahana, rehefa nilaza izy dia toaviny zany. Ny dikan'izany dia hoe io Andriamanitra io dia tsy mivadibady dela, zay ny dikany hoe manenina zany eto, miovaova hevitra, na hoe androany izy manome fitahina dia rapitso izy manome fanozonana, fa Andriamanitra dia tsy miova. Ka rehefa nanome fitahina ho an'ny Israely izy dia fitahina. Vakio tsara le texte dia ho azonao tsara fa resaka hoe fiovan-kevitra no ambara ao anatin'izany, zany hoe Andriamanitra dia tsy miovaova hevitra izany, fa rehefa fitahina no nitononony dia fitahina no nitononony ho an'ny Israely. Ary zay no nahatonga ny hoe tsy afaka nanozona mihitsy i Balama, fa dia fitahina foana no nambarany. Dia mety tena anao manao hoe kahoana ary tany amin'ny Ninive zao ohatra,
dia nilambara hoe oravano io tanàna io nefa avy eo ohatrany hoe miova hevitra Andriamanitra dia tsy noravana indray le tanàna tsy niova hevitra Andriamanitra fa itsika olombelona no niova Andriamanitra dia tsy miova ozy ny tenin'Andriamanitra omaly sy anio ary mandrakizay nisy mpampianatra teolojia anankiray nanazava azy tahaka an'izao ianao zay ozy izy raha ohatra ka mandeha bisikileta dia manohadrivotra ianao mitsoka avy any zany rivotra mitsoka avaty ohatr'izao dia ianao zany manohatra dia mieritreritra ianao manao hoe tena miady amiko zany rivotra zany miady amiko zany rivotra zany avy eo izy tonga saina dia niverina ianao hoe aleo raha hiverina amin'ny lalako indray dia na ino le fitsoka andrio zany hoe manampy andray zany rivotra zany ohatrany hoe niady taminao sy nanampy anao le rivotra ohatrany hoe fanohatra tsy le rivotra niova hoe lasa nianampy anao izy dia niady taminao indray fa ianao no niova fa le rivotra ny fitsoka ny fahiny foana ohatrany koa Andriamanitra dia eo Andriamanitra tsy miova mihitsy fa efa miteny izy manao hoe raha ohatra aloha ka milala amin'ny olo lalako iny dia fa io misy miandry anareo ny ozina dia nibebaka ny olona dia niodina dia rehefa niodina izy miverina tamin'Andriamanitra zay le atao hoe fibeba satria repent manko ny dikan'io le manenina io amin'ny teny anglisy dia rehefa niodina le olona zany mibebaka izy dia tonga dia voatsinain'ny fitahian'Andriamanitra fotsiny izy satria Andriamanitra efa teo foana niandry azy ireo ka Andriamanitra efa nanome fitahiana ho an'ny Israely foana fa ny olona niodina nakany amin'ny ozina ny lalany dia tsy hoe Andriamanitra kory nivadika indray hoe andeha hanozina an'zareo indray fa niodina mihitsy ntsika olombelona fa Andriamanitra ravana dia tsy miova zany ary zany amin'ny zavatra rehetrarehetra averiko ihany Andriamanitra dia tsy miova fa isika ny miova ka rehefa miala amin'ny lalan'Andriamanitra isika dia miatra amintsika ny sazy fa rehefa miverina itsika Andriamanitra miandry atsika mijoro mitodika amintsika foana fa itsika ny mety hoe mitodika makaty na mitodika makaty amin'Andriamanitra dia ohatra ny fomba fandraisantsika azy ny fiheverantsika azy dia tahakany hoe le rivotra ny hoe niady tamiko sy hoe nanampy le rivotra tsy niova mihitsy ny fandehany fa ianao no nivadika dia zay fivadianao zay no nahatonga ny fiheveranao hoe nivadika sy nanampy anao ny rivotra dia tahaka an'izany le izy dia tahaka an'izany le tantara eto manao hoe Andriamanitra dia tsy manenina hoe mivadibady tela zany fa rehefa niteny fitahiana izy dia fitahiana no ambarany ny zavatra faharoa ohatra ihany koa zao any amin'ny ohabolana fahaenina amby roapolo adin'ny faefatra sy ny fahadimy dia io koa zao dia tsy fahaizana manao heviteny tsy fahaizana mandinika tsara le soratra masina no mahatonga ny olona mieritreritra manao hoe misy zavatra mifanohitra ao anatin'ny baiboly ambarany eo mantsy manao hoe aza mamaly ny adala araka ny adalany ozy izy fa andrao mba adala tahaka azy koa ianao valio ny adala araka ny adalany fandrao dia manao azy hoendry izy eo zany dia ohatrany hoe eo ambony izy miteny hoe aza mamaly ny adala eo ambanindray izy manao hoe valio ny adala araka ny adalany dia raha olona tsy tonga dia mandinika fa tonga dia olona mitsikera ny soratra masina dia tonga dia faly be mahita ny hitanareo zany zao le lazaiko anareo misy zavatra mifanohitra ao anatin'ny baiboly ao nefa ny tena hevitra io zany dia hoe raha misy olona zany manao fahadalana ohatra manoratra commentaire izy eo ambany eo zany zao amin'ity vidéo ity dia tonga dia teny ratsy pastera tsisy dikany mampianatra diso tsy mahay ninina ohatra zay zany nosoratany eo fahadalany zany dia ozy le andininy faefatra manao hoe aza mamaly ny adara araka ny adalany raha ohatra zany ka mamaly amin'ny commentaire manao ianao ny tena adala ianao ny tena tsy misy dikany mamaly anazy amin'le fahadalany zany araka le fahadalana nataony dia izay le tsy mety fa ozy izy manao hoe valio ny adala araka ny adalany fandrao izy mieritreritra ny tenany mendry ny tokony atao zany dia mamaly anazy manao hoe tsy mety zao zavatra ataonao zao fa ho tsara en'Andriamanitra amin'ny teny rehetra zay alokin'ny vavantsika isika mamaly azy ampahendrena zany ianao mba hahatonga saina azy zay zany le izy raha hoe azavaina amintsika dia zavatra tahaka an'izany nambarako tamintsika hoe tsy misy zavatra mifanohatra zany ao anatin'ny baiboly ny zavatra mety hoe tsy mitovy no misy fa ny mifanohatra tsy misy satria samihafa zany ny anankiray dia hoe tsy mitovy ohatra zany hoe any amin'ny Matio toko faraky amin'ny roapolo zao andin'ny fahafolo sy ny faharoa amby roapolo dia miresaka hoe nandrava le tsena tao amin'ny tempolo Jesosy Kristy dia avy eo ny ampitson'iny zay vao nanozina le aviavy kanefany any amin'ny Marka toko faraky ambin'ny folo indray andin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo dia ohatrany hoe mifanohatra amin'izay satria ny na le aviavy aloha no zoniny dia rehefa voaozina le aviavy dia tonga dia même jour zany hoe niandro triny ihany dia nandrava le tsena tao amin'ny tempolo izy lasa ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe tsy mitovy zany anatin'izy oui marina zany satria olona samihafa nanoratra ny baiboly fa samihafany zany fa tsy zavatra mifanohatra
Zany hoe le olona samy manana zay fomba hitantarany an'ilay tantara satria zay no mahatonga hoe Matio, Marka, Luka, John. Samy manana zay fomba hitantarany azy izy. Ary eo amin'ny baiboly dia misy zavatra be deaibe mihitsy izay samy hafa ohatran'izany fa tsy mifanohitra satria ny hevitra fonoson'ireo dia iray ihany nandrava le tsena tao amin'ny tempoly izy dia nanosina le aviavy zay. Tsy misy zavatra mifanohitra mihitsy zany fa ny fomba hitantarana anazy misy nuance, misy fahasamihafana zany eo amin'ireo le mpanoratra. Ary zay no mahatonga antsika hoe raha tena tianao ny toetra tsara tsy hanao fampianaran-diso aza mijanona na hoe aza variana be amin'ilay forme nanoratana ny baiboly ianao satria mety misy voambolana tsy mitovy ao samy hafa daholo ny voambolana ampiasaina na ny dikateny ombonana na ny baiboly protestanta na ny baiboly katolika satria olombelona no nanao ny traduction an'ilay izy dia zavatra samy hafa zany ka raha hifototra amin'ireny zavatra ireny tsika dia sahiranytsika fa le votoatiny le votoatiny jerevana fa ny votoatiny dia tsisy zavatra mifanohitra izany ao anatin'izy. Ny hoe mifanohitra mantsy dia tena hoe mifanipaka mihitsy. Misy zavatra hoe contraire zany hoe atsimo sy avaratra mihitsy. Ka hita dia te hitarika ny saintsika. Dinio lalina, fakafaka tsara. Fa rehefa tsy fantatra koa moa tsy ny tantara dia ohatrany hoe vaovao daholo ny zavatra rehetra. Ohatrany hoe diso daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia ohatrany hoe enao le vao namaky azy taty aoriana nahita ny marina. Fa efa be deaibe ny olona izay nandray an'io baiboly io, nandinika an'io baiboly io, mampiasa an'io baiboly io dia manana fanetretena. Ary tsika kristianina koa dia izao hoe aza mora minomino izay fanazavana entin'ny olona fa mety mbola tsy tena fantatrao ny valin'ilay izy fa tsy midika akory zany hoe diso ny soratra masina fa azonao atao tsara foana ihany ny manadiady mamantatra. Mbola be deaibe ny vidéo resantsika mahakasika ny baiboly ny amin'ny hoe aviaizan'ny baiboly ahoana ny fomba nanoratana azy ny resaka dikateny samihafa fa mbola ho avy ny fotoana fa dia izao manana faharetantsika aza atao mampisalasalanao zany fa raiso ny tenin'Andriamanitra fa ambaran'ny Timoty ny amin'ny hoe zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiany izay diso, ho fitaizanantsika ho amin'ny fahamarinana. Dia ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.